Ahoana amin'izay ny anaon'Andriamanitra ny sitrapony avy amin'ny teniny. Teo zany hozy isika hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny ahafantarana ny sitrapony avy amin'ny vavaka, avy amin'ny saina no avaozina, nampiasaina tsara dia izay. Fa misy karazany anankitelo no anaon'Andriamanitra ny sitrapony. Misy fotoana izy manome didina fandrarana mivantana tonga dia efa mazava be mihitsy hoe zay sitrapon'Andriamanitra satria zay ny rarany hoe tsy atao na atao. Misy fotoana izany manao an'ireny dia ireny mazava tsara ireny ohatra ny didy folo zany ny lalàna moraly dia mipetraka tsara mihitsy amin'ny Exodosy 2:20. Iza matadidiny didy folo tsenjery tsy ny Exodosy fa le izy voalohany aza manan'Andriamanitra faharoa aza manao sarin-javatra voasokitra, tsy voasikotra fa voasokitra, sokirina le izy fa tsy sikorina. Fahatelo aza manonona foana ny anaran'Andriamanitra. Fahaefatra manajany andro sabata. Ireo efatra voalohan'ireo dia fifandraisanao amin'Andriamanitra tonga dia mazava be. Ny enina manaraka fadimy manajany rainao sy ny reninao reto fifandraisana amin'ny olona. Fahenina aza mamono olona. Iny zava-dehibe mamono olona. Tamin'ny Francis ny nahitako teo. Fafito dia rehefa natao izy hoe voalohany ok, faharoa ok, fahatelo isoratra zatra ok, fahaefatra ok, fafito le ohatr'izao tsy ok. Dia zay mba tonga le fito manao an'izao. Hitanao le misy tsipika eo ampovoany. Inona zany fafito? Fahavalo aza mangalatra. Fasivy aza mandainga. Fafolo iny kosa tadidy aza mitsiriritra. Faraka ambin'ny folo aza midorororo. Ireo zany mazava be mihitsy ireo hoe zay le sitrapon'Andriamanitra amin'iny. Faharoa dia misy indray prinsipa fotsiny ny ambarany. Tsy mazava be ohatra tsisy giara ao anaty baiboly. Tsy nantoka raha tsisy fandrarana an'izany ao anaty baiboly. Aza mamozy izy fa ho hitantsika izy avy eo prinsipa. Ohatra n'ity le tovolahy-mpanan-karena ity zao dia teneny fotsiny teto hoe dana midio fanananao dia menao mahantra dia ananarakitra ny an-danitra ianao. Tsy miteny izy akory midio dia ahoana fananana rehetra fa prinsipa io satria izy manino nanana rena be dia tia rena izy zany ho fitiavany an'Andriamanitra. Hidirantsika lalina io rehefa avy eo prinsipa io. Fa ny fahatelo koa dia nandray asehony amin'ny alalan'ny kisarisary le izy amin'ny tantara. Reny tantara reny, tantaran'ny Davida sy Goliata ahitansika sitrapon'Andriamanitra, ny tantaran'ny zay tantara rehetra ao baiboly dia ahafahantsika mahita ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mihitsy ny lazaina ao amin'ny Romanina 5:5-7 hoe zay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika mba hananantsika fanantenana no ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Renyle tantara reny zany dia natao fianarantsika, ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ka hiditra amin'izay tsika izao misy zavatra mitranga zany amin'ny fiainanao. Tsisy Facebook eo anaty baiboly, tsisy giara ao anaty baiboly, tsisy inona koa ao anaty baiboly, tsisy tele, tsisy mondial ao anaty baiboly. Ahoana ny ahafantarantsika hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny ataoko sa tsy sitrapony? Ao dia misy anankifolo, prinsipa folo zany dikan'le felitra omeko anareo. Aingana dia aingana arak'izay tratra dia io fotsiny tadidinao dia amin'ny alalan'io fotsiny ianao mandeha dia hitanao hoe sitrapon'Andriamanitra afaka miaina amin'ny fahamasinana ve zany. Zay le tanjony eto teo le sitrapon'Andriamanitra hoe rehefa ao Kristy ianao dia zay ny sitrapony satria Jesosy ihany ny ankasitrahany. Faharoa mila fantatrao izy aloha zay vao fantatrao ny sitrapony. Fahatelo misy le sitrapon'Andriamanitra zay tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao manokana satria manana tanjona amin'ny fiainanao izy. Dia tsisy mahasaraka an'iny sitrapony amin'ny fiainanao manokana iny. Fa le fahaefatra jerentsika eto zany zao dia dia fahaefatra misy sitrapony tena omeny mazava anaty baiboly hoe ty tsy azo atao reto. Fa misy indray tsy nisy tao anaty baiboly fa ahoana ny ahitanao iainanao amin'ny fahamasinana zany satria zao sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasinana anareo. Lasa
ny fanontaniana apetraka ao voalohany raha misy zavatra mitranga eo fiainanao ka tianao fantatra hoe sitrapon'Andriamanitra aveo sa tsy sitrapon'Andriamanitra dia anontany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra aveo zavatra io. Raha anao manome voninahitra an'Andriamanitra ave io. Ny Isaia 4:3-7 mantsy dia miteny hoe itsika olombelona ozy izy dia nantsoina amin'ny anarany ary noharino voninahitro dia izay ny volavolaiko sy nataoko. Itsika olombelona zany dia noharian'Andriamanitra voninahiny. Ka ny fiainantsika rehetra dia tokony manome voninahitra an'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra izay ataontsika. Fa izay ny atao hoe fahotana. Rehefa miala amin'io voninahitra Andriamanitra io tsika dia fahotana zay. Zay ny dikan'ity Romanina 7:7 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Rehefa manota ianao dia tsy eo io voninahitra io. Ary rehefa io voninahitra Andriamanitra io nataonao dia ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao zany zay. Ao Ny Korintiana 1:10-13 koa dia milaza n'izany mazava. Ataoko aingakaingana satria sao dia tarinareo dia ozy zay tsy hamonjy gasy Betso satria tsy voavonjy indray le raha rivo. Dia ataoko aingakaingana fa raha ohatra tsy araka le izy dia vidio le polikopy. Vidin'io nge zavatra tsisy azonay mihitsy le amin'io fa vidinao photocopie ihany. Korintiana 1:10-13 hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitra Andriamanitra zany. Ka na zavatra hoaninao ara zany dia tokony manome voninahitra an'Andriamanitra. Zavatra sotronao zany dia tokony manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia anjaranao no mijery izay. Rehefa tsy manome io zany dia fahotana lay voalaza tary. Ny Korintiana 2:7-9 koa dia lazainy hoe isika rehetra ozy izy dia mibanjina amin'ny tavatsy misarona ny banjina antsika voninahitry ny tompo tahaka ny amin'ny fitaratra. Rehefa io zany mijerentsika io voninahitry ny tompo io le Jesosy ao anaty Baiboly dia ohatra ny mijery fitaratra isika dia hovay ny hitovy hetrika aminy avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Rehefa ny voninahitra foana ny mamaika anao sy jerenao anaty Baiboly fa tsy ny hoe inona ny tokony ataoko inona ny tsy tokony ataoko. Jeren'i Jesosy Kristy atao anaty Baiboly ianao, banjina ny voninahitra Kristy, dia rehefa mijery fitaratra ianao dia mitovy ny sary eo amin'ny fitaratra sy ny tarehanao tsy zay. Dia rehefa le rina iny asako mijery dia ny tarehan'ny bokosy indray ny teo fa tsy le anaty etsody. Dia ny olana zany ny amin'ny fitaratra miovaova le olona ao fa i Baiboly tsy miova mihitsy fa rehefa mijery dia lasa mitovy izay sy ny ato. Dia le voninahitra nefa ny banjika dia lasa manana le voninahitra koa zany. Rehefa mijery le ry dia lasa mitovy izy sy le ao anaty Baiboly le Jesosy zany dia le voninahitra amin'ny banjininy dia lasa manana voninahitra ihany koa izy hoe toy ny amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Ndikan'ny voninahitra zany eto dia zao hoe mifanaraka amin'ny Jesosy Kristy ve le mahato anao sy nitsanganao anao teo amin'ny hazo fijaliana ve io zavatra ataonao io. Manome voninahitra an'Andriamanitra ve le zavatra ho ataonao dia raha manome izy dia sitrapony zay fa raha tsy manome izy dia tsy sitrapony zay. Faharoa, inona nataon'i Kristy raha teo amin'ny toeranao izy? Azonao hita sy fatarina ihany zany. Ny Petera 1:2 dia zao lazainy hoe ho amin'izany ny antsoina anareo fa Kristy aza nijany hamonjy anareo ka nanino namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Mila manaraka ny dian'i Kristy tsika fa zay maha-kristianina tsika mpianatra Kristy manaraka ny dian'i Kristy. Dia ohatran'izay nataony ka ohatr'izay ve nataon'i Jesosy raha teo izy dia raha izay dia sitrapon'Andriamanitra zany io zavatra io. Ohatra anankiray koa ny Efesiana 5:1-2 dia ozy izy aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo ka nanolorany tena ho an'Andriamanitra ho fanatitra sy fanavotana ary ho anitra ankasitrahana. Zay nataon'i Kristy. Rehefa mity Kristy dia mity ianao. Fa raha misy olona masosotra dia ozy izy Kristy hoe za tsy resaka amin'ny intsony dia aza miresaka amin'ny intsony koa. Fa iny olona masosotra iny mihitsy nahafaten'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ke le mora kely ke hoe mifankatiava ianareo toy ny nitiavako anareo. Ianao ratsy nge nitiavako Kristy. Dika zany le olona ratsy iny koa zany nitiavinao. Zay le hoe
inona nataony Kristy dia manao toy ny nataony Kristy. Fahatelo, raha miverina amin'izao moa zany Jesosy Kristy ka tratra eo mpanaovana an'io ianao dia ahoana? Io za zany raha manontany ianao dia tonga dia valiako fotsiny hoe tongava amin'ny 4 aogositra dia any valiana le eritreretinao Hébreu 4:1. Fa zao ny zavatra nolazainy ity ny Jaona voalohany 2:2 ka hatramin'ny 3:7. Ankehitriny anaka tomoera ho aminy mba hananantsika atoky rehefa miseho izy. Tanareo mila mitoetra ao Kristy ianao dia mahanana assurance ianao rehefa tonga Jesosy rehefa miseho izy ka tsy ala amikenatra ny fiheviany. Tanao so dia amikenatra sy amin'ny ala amin'iny rehefa tonga izy. Teny tsara mihitsy io tomoera mba hananantsika toky rehefa miseho eny amin'ny lanitra izy ka tsy alany amikery amin'ny fihaviany. Raha fantatra hoe fa marina izy dia fatary fa zay rehetra manao fahamarinana ny zanany naterany. Zay. Indray manahoana fitiavana naseho an'Andriamanitra antsika dia nenitsona antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika. Noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra tsika nefa tsy mbola naseho izay toetsika ratsy izay. Mbola tsy telo amilay tsika izao. Mbola tsy hita ilay tena hoe zanak'Andriamanitra dia miaina tahaka an'Andriamanitra. Fantatsika fa raha miseho izy tonga avy any an-danitra Jesosy Kristy dia ho tahaka azy isika. Dia ho hitantsika izy amin'izay tena maha izy azy. Dia hozy izy rehefa tonga izy any zany tsika vao mitovy amin'ny Jesosy rehefa miverina izy. Dia tsy midika zany hoe rehefa miverina izy vao tonga donc zao afaka miaina amin'ny fiainako zao fa amin'izay tsy maintsy hitovy endrika amin'ny any, tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Enoy 7. Zay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany, midika zany raha manantena ianao fa hitovy amin'ny Jesosy rehefa tonga izy dia tsy maintsy maninona? Manadio ny tenany mba hadio tahaka azy koa zao. Zay ny antony tsy nitenenan'i Jesosy hoe roviana izy miverina. Fa fantany tsara fa raha miteny izy hoe amin'ny latsinainy izy miverina dia miangona daholo nareo rapitso. Zay. Dia tokony izay zany ny fiainanao mieritreritra foana hoe ho avy izy. Tiako anankiray milaza an'izay. Rehatratra eo am-piverenana ianao tratra dia hoenina fa baraka international. Lioka 2:12 ka 2:20 fanoharana ny anilazany azy. Hoy ny tompo, iza moa mpitandritra raha mahatoky sy manatsaina izay ho tendren'ny tompony feny mpanompony mba hanome azy anjara sakafo ara-potoana. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony fa indro manatanteraka an'izany raha avy izy. Raha miverina ny tompo zany ka hitaneo mpanaovana ny azy ianao dia ho sambatra ianao. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny mpendraikitra amin'ny fananany rehetra izy. Fa raha miteny anakapo kosa zany mpanompo zany ka manao hoe mbola hoela ny tompoko vao avy dia mikapoka amin'ny mpanompo lasa ny mpanompo vavy izy sady mihinana sy misotro ka hamamy. Dia ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro izay tsy amposiny sy amin'ny fotoana ohatra tapaka sy amin'ny taona izay tsy fantany zany dia hokapohana izy dia homeny anjarany amin'ny tsy mahatoky. Meny anjarany amin'ny tsy mahatoky. Ilay mpanompo izay mahafantatra ny sitrapon'ny tompony ihany nefa tsy miomana na manatanteraka izay sitraky ny fony dia kapohana be. Fa izay tsy mahafantatra kosa ka manatanteraka izay zavatra tokony hikapohana azy dia kapohana kely. Raha zay ianao tsy naketo androany zay vao kapoka kely. Fa efa tonga teto ianao kapohana be. Fa izay nomena be dia tadiavina be ary izay nampitehirizina kely be dia takina bebe kokoa. Ka tandremo zany tratrany eo am-piverenana. Dika zany aza atao mihitsy le izy satria tsy fantatrao roviana izy no miverina. Zay fotsiny. Fa 4, mety ve io amin'ny mahatepolo fanahy masina anao? Mety ve zavatra ataonao io amin'ny mahatepolo fanahy masina anao? Ny Korintiana voalohany 1:9-20 ka 20 milaza an'izay hoe mantsira ny fitsangatsangana. Jereo ny fahotana rehetra dia tenenina hoe toera fa ny fitsangatsangana ihany lazany hoe antsiro. Tsy resinao zany io
tsy resinao io matsira ny fitsagajagana ny fahotana rehetra ataon'ny olona dia ny ivelan'ny tenany ao fampitsagajaga kosa dia manota miatra amin'ny tenany ahoana ary moa tsy fantatrareo fa tenanareo dia tempony fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo ka mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo dia tompoko jereo ilay fampianarana momba valim-pitira ohatra ka tsy fantatrao zay fa efa nianarantsika teto fa ny Korintiana voalohany toko 7:5 dia tsy miresaka an'io le hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo ka zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia tsy man'Andriamanitra koa izy tsy miresaka an'io iny satria le tempolin'Andriamanitra resahany eto a dia tsy iza manana ny fanahy masina fa itsika rehetra ny fitambarantsika no atao hoe tempolin'Andriamanitra ao ka ny manimba ny tempolin'Andriamanitra dia tsy mifokasigarana mpisotro toaka akory fa ny olona zay mizarazara ny tempolin'Andriamanitra hoe sasany amin'ny Paoly sasany amin'ny Apollos sasany any Kefasy sasany any Kristy ao a zay ny tiany ilazaina fa tsy ity akory fa ity zany a le tempoly fanahy masina dia ny toko 9 samy manana ny tempoliny fa 5 inona ny lahara-pahamehana ho ahy tena priorité ho anao ve ny manao an'io zavatra io inona ny lahara-pahamehana dia fantatsika tsara rehefa hoe lahara-pahamehana matitoko 9:7 hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo zany rehetrarehetra zany aloha dikany hoe aloha d'abord dikany hoe d'abord dia hoe io zany lahara-pahamehana fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana fa le hoanina sy hotafiana sy hosotroana aza manahany zany fa omeny anareo fanampony zany zany le filany maso filany nofo sy rehaka le amin'ny zao fiainana zao zany ny Hebreo toko 2:17 ka 3:12 koa dia milaza azy tsara ho antsika malagasy taorina kely ny 26 juin ao anatin'ny fanovana tanteraka fanovany fotony na fisandratana na emergence dia ty Hebreo toko 2:12 akiko amin'ny ino ty izy dika telom-bolana tampinonany nafatesan'ireo olona rehetra ireo ry Noa ry Abrahama ry Isaka ry Jakoba zany maty ihany ireo tsy azony akory zay nampanantenain'Andriamanitra azy inona nampanantenain'Andriamanitra azy hoe omeko anao ty tany Kanana zany manampahafatiny Abrahama tompoko tsy tompony tany Kanana izy fa ny Kananita ihany ny tao nahazo an'io a dia taty amin'ny andro Josoa zay vao azony io fa mandrapahafatany tsy azony mihitsy io tsy azony akory zay nampanantenan'Andriamanitra azy kanefa notazan'ireo sy narabainy avy lavitra zay mihitsy nanaovany azy ary dia niaiky izy rehetra fa ino ozy izy miara-mamaky tsika izy roa telo fa iny tsy mpivahiny eto an-tany tsy eto valopolo ihany ianao ny eto raha eladridra fa tsy eto le izy mila mianatra manisy 63 ihany isy mainesona be ireo olona miteny toy izany izy dia miariary fa mitady zay ho tandrazana izy gravy am'teny hoe zany dia avela ho lasan'ny sinosy karama ve zany le izy mitady zay ho tandrazana izy karaha ny tany elany namanina azy tanoran kaldeana na tany arana dia mbola nahita fotoana iverenana any izy saingy alefa sotra tompoko tandrazana raha samy mitady tandrazana ary tompoko a dia any milay ary any ny tena tandrazantsika satria anytsika mandrakizay eto a kelo ambienipolo fotsiny oraiko izany tsy mahamenana n'Andriamanitra antsoina hoe Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Isaka na Andriamanitra Jakoba satria manino ozy izy olona efa nanamboarany tanàna ireo manahoana ianao ina ny priorité amin'ny fiainanao ina ny lahara-pahamehana amin'ny fiainanao fa zay nambarany tenin'Andriamanitra fa eny mampisalasala avy ny anao azy mampisalasala anao ve ny anao an'le io zavatra io
tena tsy vonona mihitsy ianao ary amin'iny ianao le manontany olona be deaibe mihitsy fa nentona anontanianao olona be deaibe dia mba hitenenao hoe atao viany tena vao miteny le olona aza atao dia tezitra be anao za mba tany amin'ny an'iny dia zao ny teneninahy ka raha tsy fantatro zaniko de mba maka confirmation fotsiny ianao Romana 7:17 izay misalasala dia meloka raha omana satria tsy avy amin'ny finoana zany anefa isa roa telo satria tsy misy azo atao aza olona sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana kanefa misy zavatra ataonao fa tsy mety resy lahatra ianao aza atao raha vao tsy resy lahatra ianao fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana no révision kely tsika ay fa fito aloha manandevo anao ve le izy io facebook nareo io manaova ihany satria tsy hitanareo efindratiny gasy mbe raha tsy nanao facebook fa raha manandevo de tsy hitrapon'Andriamanitra zany Koritiana voalohany 1:9-12 amin'ny maha-olona afaka atsika dia azoko atao ny zavatra rehetra nefa tsy ary masoa avokoa ny zavatra rehetra azoko atao ny zavatra rehetra nefa isa roa telo tsy manaiky andevozin-javatra raha iny satria efa nafahany Kristy dia tsy manaiky ndray hoe io foana tsy maintsy mibaiko anahy dia tsy maintsy ataoko io tsy mety mihitsy ny fiainako raha tsy manao an'io tsy sitrapon'Andriamanitra zany rahana Hebreo 12:1 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina sika tondrahana dia aoka sika hanaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika fa misy zavatra mbola mitambesatra manandevo esory reny mba amin'ny ota zay malaky mahazo ary eoka sika hazakazaka faharetana amin'izao fiakatsakazana napetraka eo amin'loantsika zao aza vela azakazaka anie zao fiainana fanarana ny tompo zao hoe 13 taona ihany raha be indrindra dia mbola sarangotina taiza ianao nahita olona hanao korsa dia mitondra barda tsy mety dia anao dia hanao korsa ho any an-danitra hony ianao zany fa hanao ny tanindrazanao nefa dia feno daholo ny zavatra rehetra mangejanao ety tsy milamina zany da hoe averintsika voalohany raha tia fantatra sitrapon'Andriamanitra ianao nefa tsy mazava tsara lizy hoe mijangajanga sy ny rehetrarehetra ina fanontaniana apetraka voalohany isa roa telo faharoa raha izy teo toeranao fatelo tsatsy ao mpanaovana gravy fa efatra atray mety amin'ny matempony fanamasina ve fadimy inona ny lahara-pahamehana amin'ny fiainanao fanjakan'Andriamanitra ve sa io zavatra io ny any an-danitra ve sa ny eto tany fa enina mampisalasala ve raha vao mampisalasala dia aloha ajanona aloha fa fito manandevo avy dia jereo fa ny mifanohatra amin'ireo rehetra dia tsy maintsy filany maso foana le izy na filany nofo na rehaka momby zao fiainana zao zay foana le izy dia matoa ianao mikiry anao an'le zavatra mifanohatra amin'ireo dia ray le zao tontolo zao zany mitarika anao ka le izy eny mahafinaritra e ka le izy eny zao hoe dia be kalizy ohatra ny kalizindramerina fahavalo sao dia manafotoana ny hafa fanaovako an'io ny manafotoana tompoko dia tsy hoe choqué fotsiny izy fa le hoe manao fotoana dia lasa manota mihitsy izy satria nahita izy hoe faly ary nanaoko dia anao koa nefa tsy fantao fa faly raha manao tsy manota tsisy zany vazivazy zany fa maro zany ohatra faly mety misotro toaka kely fa za mbola tsy ary mamatra amin'izay satria tsy zakako ny toaka mangidy be amin'ny lelako ny toaka dia mety misotro kely fa misy olona tsy mahay an'izany fa faly ara-sotro ary le izy ka ary le izy ka zay ny antony tsy sotroko zany tsy hoe choqué le olona fa sao dia manao izy dia tsy amin'io izy Romana 7:17-18 koa aza mifampitsara itsonsika fa leo mihevitra zao tsy hanisy fandavonana fanavotona eo anoloan'ny rahalahy hitanareo
tsy resaka soketso fa hoe lavo le olona na tafotohana le olona mahafantatra sady resy lahatra ao am' Jesosy tompo fa tsy misy zavatra maloto ho azy satria raha misy manao zavatra ray maloto de amin'ny any zany ny maloto amin'ny any zany ny maloto kanefa na izany aza raha mampalahelo ny rahalanao zavatra fihinanao de tsy manaraka fitiavana itsony ianao aza ny zavatra haninao ny animbanao azy fa efa maty amonjy azy Kristy ka aza velona ho tenenina ratsy am'izay zavatra nananareo ianareo zay de dika zany tsy hoe za libre de hoaniko foana ty satria libre afaka mihinana an'io fa raha libre ianao de afaka tsy mihinana an'io koa azonareo ve fa tsy hoe za libre tsy maintsy hoaniko ty tsy libre ianao raha vao miteny hoe tsy maintsy na tianao na tsy tianao hoaniko ihany ty azonao tsy hoaniny satria manino mampalahelo manafotoana na mety mandavy ny raha ohatry koa ny Korintiana voalohany toko 5:7 tandremo anefa fandrao tonga fahatafotoanana ho an'ny malemy finoana ny zany fahafahanareo zany de ty le lazaiko teo fa raha misy mahitananao zay manam-pahalalana mipetraka mihinana eo amin'ny tempolony sampy satria hoanao zany tsy nanompo sampy mihitsy de hoanao kaly io de hoaniko io kanefa misy olona mpanompo sampy izy ka raha vao mihinana an'io izy de lasa miverina manompo sampy indray sainy satria zay foana isaka manompo sampy izy mihinana an'io isaka manompo sampy izy mihinana an'io de isaka mihinana an'io izy manompo sampy isaka mihinana an'io izy manompo sampy ianao tsy niaina tam'zany de na mihinana an'io na tsy mihinana an'io de mikaly fotsiny ianao fa tsisy olan'zany de ozy izy raha mahita anao mahita anao manam-pahalalana mipetraka mihinana eo amin'ny tempolo sampy izy tsy ampasany feritrereta amin'ny malemy finoana ihinana zay enana terina tamin'ny sampy koa fa izany lasa mihinana koa izy satria ozy izy hoe faly ara-babinana nefa tsy mitovy ny eo anatinay fa very noho ny fahalalanao malemy finoana de ny rahalahy zay navotany Kristy tamin'ny fahafatesany very izy satria manino lasa nanompo sampyndray izy no le finanany an'le izy satria izy nahitana ny hinana de izy raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo de mandratra ny feritrereta amin'ny malemy finoana ka mandratra ny feritrereta amin'ny finoana de manota amin'ny Kristy ianareo ka raha ny anina manafotoana ny rahalahiko de tsy vakiko nytoy any Korintiana voalohany toko 10:7 azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy zavatra rehetra mahasoa azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy zavatra rehetra mampandroso mety tsy mampandroso an'le rahalahinao fanaovana an'io de aza atao satria tsy mampandroso azy tsy mitovy nareo zay le izy fa sivy mahatonga ny hafa eritreri-dratsy ve mety mieritreri-dratsy fotsiny izy tsy manao ninina ianao tsy manota ianao fa rehefa manao an'le izy ianao de mieritreri-dratsy ny hafa ohatra ianao sy ranabaviny de atsy maizimaizinatsy foany nareo no miara-mivavaka fampitondra-bavaka fizan'ino zany jereo fa menareo kefa e fampitondra-bavaka izy ao maizimaizinao ko inona zay le izy ny Tesaloniana voalohany toko 5:2 dika zany tsy hoe tsy mety makao maizimaizina fa mahatonga ny olona eritreri-dratsy anareo zany satria le olona ny teanao an'iny fa tsy sa de fa mahitanao manao an'iny izy de ozy izy hoe zay zany le izy fa dio ny fanao ratsy rehetra ozy izy amin'ny baibolitsika fa amin'ny teny frantsay sy nandikana anazy avy amin'ny teny grika izy de ohatr'izao ny tena dikany hoe abstenez-vous de toute apparence de mal endrika faharatsiana vao misy endrika faharatsiana de alao tsy atao le izy satria mieritreritra ny olona hoe manao ratsy ianao tsy manao de ianao avy eo amaly ny eritreritro madio zay ataonareo any ataonareo fa eritreritro madio varamivavaka zay tsy ranabavaka iny nanidiranareo am'zany tsy mety zany rahalahy aza makanontsononareo zay koa lazay njonona ty tsy mavelenizaniza fa tsy mahafantatra olona manao an'zany jona voalohany toko voalohany 5:7 izao no teny ray taminy ka ambarany aminareo Andriamanitra de mazava ary tsy misy maizina kory ao aminy mazava izy raha hoy isika manana fiombonana aminy sika kanefa mandeha maizina de manday isika ka tsy manao marina
fara mandeha amin'ny mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana fiombonana tsika ary rano Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Aleo atao mazava ihany zavatra rehetra ataonao, mandeha amin'ny mazava ihany dia hita hoe rehefa ranabavy iny dia aleontsika ranabavy eo amin'ny esplanade no miara-mivavaka dia hitan'ny olona tsara hoe miara-mivavaka tsika izay. Any amin'ny mazava no ataony raharaha. Fahafolo farany, inona re mety fahafolo farany fisakaizana amin'izao tontolo izao ve miverenantsika farany ihany izy mba ho hitanao tsara mipetraka tsara mihitsiny fizakaizana amin'izao tontolo izao ve Jakoba 4:4 efa niresantsika io tary le Jaona voalohany 2:5 ripijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra fisakaizana amin'izao tontolo izao ka na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra io. Dia le rehetra teo no mi-identifie an'izay zavatra rehetra izay. Raha verenantsika farany inona mbola misy aza midorororo fa 2:12 iny marina foana iny. Tany saitsika farany Arisa 2:3 voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina fahafito fahavalo fahasivy fahafolo. Dia conclusion teny ray mbava fotsiny tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika mba ho voavonjy. Zay nanomboantsika azy dia zay koa ny amaranantsika azy. Tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho voavonjy fa voavonjy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay lazain'ny Efesiana 2:2-5 ka hatramin'ny 7 hoe fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo izany fa inona fotsiny? Fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fiezahana manao ny sitrapon'Andriamanitra fa mampizesitra izany. Fa zao fa asa isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy, lasa olom-baovao amin'ny Jesosy Kristy ianao mba hanino? Mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay efa nomaniny raha teo mba handehanantsika amin'izany ihany koa. Misaotra anareo nahatra hatramin'ny farany amin'ny 12 sy fefany izao atao